Zavatra maro no tiako resahana fa androany dia hiresaka zavatra anankiroa na anankitelo farafahabetsany. Voalohany dia mahakasikasika an'ilay divi loteria 2027. Ho an'izay mbola tsy mahalala, ny divi loteria dia programam-panjakana amerikanina manampy an'ireo olona ara-taratasy zany hifindra monina aty Etazonia. Isan-taona dia misy an'izy io ary manombonomboka any amin'ny voalohandohan'ny volana Oktobra ka hatramin'ny voalohandohan'ny volana Novambra any ny fisokafan'ny fisoratana anarana amin'ny fandraisana anjara. Tamin'ity taona ity dia somary tsy mbola nisokatra izay fandraisana anjara izay ary somary nisy fahatarana kely izay angamba no mahatonga antsika tsirairay avy manontany anao hoe fa inona marina tena zavatra mitranga, tsy misy intsony ve ilay divi loteria 2027? Dia efa nanao vidéo mahakasikasika an'izay hoe fa maninona no tsy mbola misokatra ilay izy nanome ny aviako momba an'izay dia afaka jerentsika ary karohantsika ao anatin'ity pejy ity zany ilay izy. Fa androany dia te hilaza amintsika hoe nanome ary namoaka fanambarana zany zareo mahakasikasika an'io divi loteria 2027 io. Dia tamin'izareo namoaka ny visa bulletin novembre 2025 dia niteny zareo fa nisy ary misy marina ny fahatarana eo amin'ny fanokafana an'ilay fotoana ahafahan'ny tsirairay avy manoratra anarana sy mandray anjara amin'ilay divi loteria. Dia nilaza zareo fa hisokatra ilay izy dia ny zavatra any siora zany indrindra indrindra hoe amin'ny resaka ara-dalàna dia tsy maintsy hisokatra izy io satria ao anatin'ny année fiscale anankiray dia tsy maintsy manao an'io ny fanjakana amerikanina satria izay no lalàna ao anatin'ny lalam-panorenan'zareo na ao anatin'ilay antsointsika hoe statut. Fa tsy nanome antony zareo hoe inona no nampatonga an'ilay izy somary taraiky kely. Dia raha ohatra ka tianao azo izay information izay ka tianao vakiana manokana ilay izy dia alefaso eo amin'ny commentaire na ao amin'ny comment ao ny hoe divi 2027 na DV 2027 fa tonga direct automatiquement any amin'ny MP anao any izay communiqué anankiray izay. Dia ny faharoa dia mahakasikasika ny sosokevitra amin'ny resaka hoe fiovana satria efa irahiraintsika amin'ny zava-mitranga any Madagasikara ny hoe fiovana fanovan-drafitra sy ny sisa sy ny sisa. Dia inona no tiako hiaviana? Raha nahatsikaritra isika tao anatin'ny taona maro izay dia lasa nahazo vahana be ilay antsoiko hoe culture de médiocrité. Izany hoe zavatra efa mirefarefa amin'ny tany ihany dia mbola omentsika vahana ihany. Zavatra efa tsy mifanaraka amin'ny kalitao intsony dia mbola omentsika vahana ihany. Hitantsika soritra izany teo amin'ny fitondranan'ny firenena, hitantsika soritra izany teny amin'ireny karazana hira mivoaka amin'ny télé, ny radio sy ny sisa ireny. Hitantsika soritra koa izany amin'ny fomba fanehoan-kevitry ny mpikirakira ny tambajotran seraseran'ny Facebook. Misy amintsika izay efa manana sehatra ngezangeza eto amin'ity Facebook ity koa nefany no nanome vahana an'ireny antsoiko hoe culture de médiocrité ireny satria efa zavatra mirefarefa amin'ny tany mbola omentsika vahana ihany. Hany ka lasa simba ilay fiarahamonina malagasy, ilay niveau intellectuel ny fiarahamonina malagasy mihitsy no rabezy zany na lasa fitetaka amin'ny tany. Be dia be ny ohatra azo raisina fa ohatra anankiray izay eo amin'ny sehatra mba
ilomanosako zany no resahako androany. Betsaka amintsika no efa mahazo vahana tsara amin'ny fanaovana formation amin'ny fanaovana fanomezana certificat amin'ny sehatra rehetrarehetra, indrindra fa ny teny anglisy eto amin'ity tambazotra seraseran'ny Facebook eto ity. De tsy any amin'ilay resaka hoe mahazo formation sy ny sisa no tiako tenenina fa any amin'ilay sentiment ozy izy ny mpandinika teny zany de na le hoe hevitra tiana avohitra zany de manimba an'ilay niveau intellectuel an'ilay fiarahamonina. Inona ary zay zavatra zay? Misy amintsika ngambany efa tafiditra loatra any amin'ny ati-dohany le hoe efa manomboka malaza amin'izao fotoana izao de afaka miteny izay tiako lazaina amin'izay de tafiditra any amin'ny saitsika any amin'izay zany ilay antsoina hoe orgueil zany de lasa miteniteny foana isika. Ohatra fotsiny amin'izany ilay hoe tsy ilaina intsony ny diplôma, tsy voatery mandeha mianatra mandalo eny Ankatso ianao sy ny sisa vao afaka misehatra eo amin'ny teny anglisy ohatra fa manana certificat anankiray fotsiny ianao de afaka mivoatra amin'ny fiainana. Zay zavatra zay raha dinihantsika de ao anatin'ilay antsoina hoe culture de médiocrité satria tsy asiantsika lanjany intsony ilay diplôma. Ny olona anankiray ny tena moa zany na nianatra science politique aty États-Unis misy antsoina an'le hoe mianatra ny matièranao ianao de misy an'le electives tao amin'ireo electives ireo no tena nianarako an'izany hoe ahoana ny fomba fampianarana langue anankiray. Ny olona anankiray zay nandalina pédagogiquement fomba fampianarana langue de tsy hitovy amin'ny olona manana certificat fotsiny nianatra teny amin'ny fampianarana langue teny. Zay anankiray. De amin'izay zany lasa simba ilay expertise, simba ihany koa niveau an'ny mpianatra tsirairay avy. Zay zany tokony éviter zay eo amin'ny sehatra iray manontolo mihitsiny. Anankiray mety hisariako ny saintsika hoe za zao de profo mivaingana hoe ilaina ny mianatra satria nahoana? Za nanomboka 14 taona no nianatra teny anglisy, 15 taona 16 taona zany efa nahay miresaka tsara, efa nahay nanao interprétation, efa nitondratondra vazaha, namana sy mpiasa ny ambasady reny manao bénévolat reny nampiasa ny teny anglisy zany tsy nanana certificat akory tamin'izany fa nampiasa ny teny anglisy. Efa taty aoriana vao nanana certificat fa iny certificat anao iny marina iny hoe manaprofo hoe mahay miteny anglisy ianao fa misy fetrany ihany izy iny. Hafa ny olona diplômé amin'ny resaka ohatran'izany de hafa ny olona hoe nianatra teny fotsiny satria misy level eo ihany no farany andehananao. Betsaka ary maro ny namako mahay teny anglisy fa tsy afaka misondrotra intsony satria le poste tazominy, le poste ao amboniny ao dia ilana diplôma. Ohatran'izay no tena tokony évitena satria nahoana? Ity izao tontolo izao ity de mivoatra ary misy karazana asa délaissé rehefa tena mivoatra ny teknôlôjia. Ohatran'izany koa ny fianarana teny anglisy. Fianarana teny anglisy no resahako eto fa ilay tena tiako tenenina de hoe tokony alana ilay culture de médiocrité izay efa nanjakazaka foana teo amin'ny fiarahamonina malagasy fa tokony mba zava-baovao, tokony mba zavatra mampiakatra an'izay fahatsilohan-tsaina zay sy mampiakatra niveau intellectuel ny fiarahamonina malagasy. Amin'izay fotoana izay tsika de afaka mandinika tsara hoe ity vary, ity tsiparivary, ity fake, ity olona ray ity ka tena nianatra. Tsy ho langolangon'ny mpanao politika intsony isika izany hoe afaka manao discernement tsara zany isika amin'izay fotoana izay. Zay ny faharoa. Ny zavatra fahatelo farany tiako resahana de efa miresaka moa isika ny resaka hoe fanovana ihany, fanovana rafitra sy ny sisa de système anankiray hitako hoe afaka ampiharitsika tsara de ny système ampiasain'ireo secteur privé ireo. Secteur privé niasako aty États-Unis zany no tena resahako, afaka hoentintsika tsara any amin'ny public administration satria ny tena
dia anisan'ny anatra an'izany hoe public policy zany sy public administration. Ohatrany ahoana ary ny ataon'ny secteur privé. Ny zavatra tiako resahana eto zany dia hoe ny fomba mba azahoantsika ohatrany hoe ministra tsara, ny fomba mba azahoantsika hoe prime ministre tsara, afaka ataontsika tsara ihany koa anie no mametraka mpikambana tsara ao amin'io fitsarana avo momba ny lalam-panorenana io e. Any amin'ny secteur privé mbola averiko foana hoe ny secteur privé aty États-Unis no tena resahako. Fanjakana koa somary manao zavatra somary hybride ohatran'izay fa secteur privé no tiako hidirana landalina kokoa. Raha ohatra ka misy position anankiray tsy idirantsika aloha ilay resaka hoe CV satria iny mbola débat hafa. Efa fantatry le compagnie zany hoe tiany ho raisina miasa zany ianao dia ny zavatra voalohany ataon'ilay compagnie misy an'izay antsoina hoe phone screening zay. Amin'io phone screening io dia miresaka amina olona anankiray ianao jereny hoe manao ahoana ianao io ny expertise-nao ve le tena ilain'zareo sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa mipasy an'izay ianao zay vao miresaka amina olona 2 na 3 farafahabetsany manao entretien. Ao amin'io no jereny ny qualification anao, ny jereny ny zavatra tsy niresahanao tao amin'ny CV anao, jereny ny expertise-nao, hijereny ny expérience anao sy ny sisa sy ny sisa, hijereny ihany koa ny point fort-nao sy ny point faible-nao satria ilainy daholo zany andraisana fanapahan-kevitra hoe mety aminao ve ilay position ilain'zareo ho filevana zany. Rehefa mipasy an'izay ianao dia miroso ao amin'ny antsoina hoe panel interview. Matetika moa zany arakarak'ilay compagnie na hoe lay entretien amina olona 2 na 3 dia entretien amina olona be dia be na entretien na le panel interview voalohany dia zay vao mihena le olona manao entretien fa arakaraka. Ao amin'io panel interview io no hijerevan'zareo an'ilay antsoina hoe cultural fit na hoe ilay profilanao io efa fantatry tsara ny expertise-nao sy ny sisa fa ilay profilanao io ve mifanarakaraka amin'ny kolotsain'ny ilay compagnie. Rehefa hitan'zareo fa misy ilay antsoina hoe red flag na hoe zavatra mampiahiahy amin'le profilanao versus n'le kolotsain'zareo dia mety tsy ho raisiny ianao. Rehefa voaray amin'iny ianao dia ny ankabetsahan'ny secteur privé dia arakarak'ilay poste aloha zany mijanona eo dia omeny offre ianao. Misy nefa ny manome offre fa mbola asaina ianao manao dinidinika farany amin'ilay big boss na le patron be zany raha ohatrany hoe efa corporate be le orinasa dia ohatrany hoe misy site kely any amin'ny site ohatra hoe site aty Denver no esanao dia le general manager an'iny no anaovanao entretien. Ao zany mezaka ny mahafantatra anao bebe kokoa le general manager hoe olona tahaka ny ahoana no hiara-hiasa aminahy sy ny sisa sy ny sisa. Dia zavatra ohatran'izany afaka ampivadintsika amin'ny resaka public administration satria mitovitovy ihany ireo. Dia raha hoentintsika any amin'ilay fanovana rafitra zany le izy ohatra hoe rafitra anankiray système anankiray hisafidianana ohatra hoe prime ministre, ministre na le teneniko teo afaka ataontsika koa hoe safidiana mihitsy ireo olona hipetraka eo amin'ny sezan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana eo. Zany hoe tsy tokony hoe olona mandefa CV zany any amin'ny gouvernement no atao fa ny fanjakana izay lany eo tokony efa manana pool na efa manana sélection candidat atolotra. Zany hoe raha misy ministera anankiray zany hitetavana olona dia tokony efa manana olona maromaro izy, olona efa qualifié manana expertise dia manao ohatrany hoe manao entretien zany atao mihanina mihitsy le olona mandalo amin'ny congrès ao hoe za ray ihany dia nominen'ny fanjakana ho ministeran'ny fampianarana ohatra. Dia tokony efa teneneo ny qualification rehetrarehetra efa teneneo fa ireto mpikambana amin'ny antenimieram-pirenena reto na ireo député ireo dia tokony manontany question mitondra any amin'le qualification an'ilay olona hoe tena mety aminazy marina ve ilay ministera nominenana azy io ary ho
hivoatra ve io ministera io. Tokony misy karazan'olona maro zany io ankoatran'ny député koa tokony misy ohatrany hoe représentant an'ilay ministera sy ny sisa sy ny sisa. Zavatra ohatr'izany no tokony hita ao amin'ilay système vaovao zany mba ahafahana mampiakatra tsara an'ilay niveau an'ilay ministera sy mampiakatra mahafahana mahazo olona tsara zany fa tsy olona mitsopotsopona teto sy eroa fotsiny no mitantana an'ilay ministera. Afaka atao zay amin'ny resaka minisitra, premier ministra de mbola averiko foana le hoe ireo olona mipetraka eo amin'ny sezan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ireo. De amin'ny manaraka mbola afaka miresaka système anankiray amin'ny resaka député, filoha-bokotany sy ny sisa izay miteraka resabe eto fa zay aloha ny androany de amin'ny manaraka indray ary. Mazotoa.